toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio zay maharitra dia azo valosoa lehibe tany mafy Kristy izy anananao ahaka ny voasoratra ao amin'ny apokalipsy 3:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho avainga anao tany mafy izay anananao mba tsy hisy ahaka ny zati-boninahitra ao zay maharitra hatramin'ny farany ihany mantsy no vonjena ahaka ny ao amin'ny filazantsara amin'ny Matio 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ho voatamanokana ahaka ny ao amin'ny apokalipsy 4:17 tapany B amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay maharesy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany ana fahefana amin'ny jentilisa ahaka ny amin'ny apokalipsy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa matoky vonona nampirofo izany avy hatrany ny tomponao mivavaka isika ray eo ianao no Andriamanitro ianao no tompoko hifikitra aminao aho satria fantatro fa ombahay mihoatra izay eritreretiko azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen. Mandrapy ahoana tompoko.